te Valimbavaka finoana fifaliana diary fitiavana eny amby folo taona zao. Tonga eto andro any hizara zavatra aminareo. Maro amin'ny olona mantsy no miaino anaty fijaliana ary maro karazana izany fijaliana izany. Ny zavatra ho tantaraiko eto izao dia anisan'ny fijaliana anankiray niainako. Raha antany anareo za zao hoe inona ny sary tonga ao an-tsainareo voalohany raha hiresaka ankohonantsika. Matetika zavatra tonga ao an-tsaintsika voalohany rehefa miresaka ankohonana dia ny ray aman-dreny sy ny zanany. Ho eo manokana nefa dia tsy izaho mihitsy fa izay sy nihereriny tao an-trano. Mbola tsy teraka akory mantsy aho fa vao fantatry dada hoe bevokiny eny dia lasa izy nandeha. Tsy mba nandrarahany mianaka akory izy. Nefa ny tsy mba manana izay fotoana tanteraka fa izay trano mba niasa fivelomany. Niezaka izy nefa ny fikarakarana anahy. Izy rehetra ihany no niezaka nitady ny zavatra hiterahana anahy. Rehefa niezaka izy dia teraka. Rehefa nandeha teny ny fotoana, niaina tao anaty fijaliana tanteraka izay, izy koa manana aretina mitaiza. Dia rehefa marary izy dia tena sahirana izay. Za ihany koa mitovy aminy ihany, manana aretina mitaiza. Raha marary indray aminay dia miaraka mijaly izay fa tsy indray irery no mijaly hoe marary. 3 taona nefa niahako dia nalefa nandeha nianatra satria sahirana ihany koa izy amin'ny fitaizana ao an-trano. Rehefa nandeha tany am-pianarana dia niaina fampijaliana taona ankizy satria hoe kely loatra sady mahay ka finy ankizy. Rehefa tonga ao an-trano nefa misava amin'ny fitaovana eny, tsy ampy. Ny tena kely tsy afaka nanazava akory hoe ngafiny ihany na zao fa dia mifandona foana fotsiny izay sy niendry efa ao an-trano. Rehefa nandeha teny nefa ny fotoana dia niezaka foana ako ny comprendre aneny. Noho ny lehibehibe aho 13 taona tamin'izay, narary mafy anefa neny ka tsy navita ny karakara intsony. Tsy maintsy nalefa tamin'ny akany ahako mba ahafahako miaina ny fiainana mahazaza anahy ary ahafahako mianatra. Ny voalohany nahatongavako tany aloha nafinaritra fa rehefa feno 17 taona kosa dia niara-nierisetra ara-nofo. Nalahelo aho satria mbola kely loatra ahako ve dia efa zansady ny zavatra manjoa anahy. Neny koa nalahelo satria izaho mba zana vavy tokana. Manaroa lahy ihany izy fa saingy efa nafony ankony anankiray. Dia tsy nanaiky izy ary nitondra raha niakatra fitsarana. Rehefa nandeha fotoana dia nalefa tany fitsarana tao amin'ny akany avoky faravohitra. Tao zahako no afaka nanohy ny fiainako ary natsapa ny zo mahazaza anahy hoe aive ohatr' izao izany fiainana tena mahazaza izany fa tsy ny fijaliana niainako hatramin'izay. Rehefa tonga tao dia niezaka ary nametraka tanjona vaovao dia nitafita. 11 taona izao ary nanala-baka teo. Nofinofiko dia niolasa ingénieur agronome ary tsy maintsy tanteraka amin'izany aho satria ny olana rehetra niainako hatramin'izay aza ve voasetrako ary voatohatra dia efa izao za izay vao hiemotra amin'ny lalana efa nidiaviko. Tsia, tohizako ny diako ary tsy anaiky aho raha tsy lasa ingénieur agronome. Ny avatra tiako ampitaina aminareo zazavavy sy tovovavy mitovy amiko fotsiny dia hoe manana herim-po, aza manaiky lemen'ny fiainana izany na dia hoe eo aza ny zavatra apetraky ny fiarahamonina toy ny fitembaiko etikety, marginalisation, meza miohatra foana ary tsy ny fiarahamonina tompona andraikitra ny fiainanareo fa nareo ihany ary ny herim-ponareo ny avitanareo an'izany ka maka-hery anareo manarany diako. Izay ny zavatra azoko ambara anareo dia misaotra anareo afaka niaino anahy.